tsy manadiny ny fiarahantsika tao anatin'ny fandaharana meteo manolotra ny arahaba toko klasy toko vavy mahakasika ilay andian-drahona izay narahantsika maso tato amin'ny ranomasimbe indianina dia io voatondro io izy ampahafantarina antsika fa dia efa mivadika rivo-doza izany amin'izao fotoana izao ary tombanana azo anarana alsida ho amin'ny anio alina azo heritsikelikely izy ity atao anatin'ny roa andro avy ary vinavinaina ho lasa forte tempête tropicale ho amin'ny alakamisy ho avy izao fa amin'izao fotoana izao aloha dia any amin'ny fitopolo amin'ny zato sy arivo kilometatra avaratra atsinanan'ny Diego no misy ny foibeny ary mizotra hatrany mianatsimo andrefana miamanatona tsikelikely any Madagascar ka mahafaka 12 hatramin'ny 15 kilometatra isan'ora tsy mbola misy fiantraikany amin'ny mety toetry ny andro eto Madagascar ty rivo-doza ty hatramin'ny alakamisy nefa kosa ny mpampiasa ranomasina amin'ny morontsiraka atsinanany Madagascar iny dia mila mailo hatrany fa mety misy ny onja mafimafy sy vaventy izay tsy hoampozina dia izay mahakasika an'iny rivo-doza iny fa rosaonao manaraka izao ny vina ny toetry ny andro ho amin'ny rapitsy ho amin'ny maraina dia ifandimby avokoa ny rahona sy masoandro saika manerana ny Madagascar ny ety amin'ny faritry ny avoatany ihany no ho malomaloka kely ny amin'ny voamaraina ho amin'ny rapitsy tolakandro dia latsaka ny orana tandrifin-drahona ho anareo any amin'ny faritry nosy sy samborano iny tahak'izay hainko any hoty matsiatra sy iorombe anorana tandrifin-drahona Meteo Alarobia any avakina karatra sy amorony mani any ho malomaloka ny andro ny ety amin'ny faritry ny avoatany izany hoe raha maromarina tokoa dia any Betsiboka Bongolava Itasy ary ety Analamanga fa mety arahana orana tandrifin-drahona izany indraindray izany hoe mila miomana amin'ny arorana izay andatsabato dia ifandimy ny rahona sy ny masoandro ny any amin'ny faritra sisa mahakasika ny maripana indray dia mbola mitanika dia mitanika hatrany sika eto Madagasikara raha ho amin'ny rapitsy maraina izao dia 12 hatramin'ny 17 degré celsius no voatombatomban'ny meteo Madagasikara ho amin'ny ety amin'ny faritry ny avoatany ny faritany Antsinanana 4 degré ny faritany Mahajanga 20 degré ny any amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara any manodidina ny 1 hatramin'ny 2 degré celsius ho amin'ny rapitsy tolakandro ny maripana no tombatombanana ho mafana indrindra dia any Antsohi hatrany enina amby 30 degré celsius be izao dia atolotra ho anao ny vina ny toetry ny andro andreto nosina firenena vitsivitsy ivelany Gasikara reto dia ifandimy ny rahona sy masoandro ho amin'ny rapitso any Milan Nairobi sy Bangkok ilatsaka ny orana ny Paris sy ny faritry Bangkok dia ifandimy ihany koa ny rahona sy ny masoandro raha ho amin'ny rapitso any La Réunion ibalika be ny masoandro ny Komorany anorana tandrifin-drahona Arakotrika kosa ny Seychelles anorana tandrifin-drahona malefaka ny faritry Maurice dia tsarovy ary fa andro manatantara ho antsika malagasy ny rapitso amin'ny 7 Novambra 2024 ko manentana antsika nefa ny adidy ama olom-pirenena vany mametraka ny mandra-peo ny tompoko